ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Manasa antsika indray riavana malala anaraka ity fanompoam-pivavahana anio alahady 10 volana May 2024 ity. Alahady izay natokany foibe FJKM ho alahady ny sampana lehilahy kristianina. Homanitsika ary ny salamo 9 ny 1 hatramin'ny 5 ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, aorian'izay kosa ny era 7 ny 3 Ry vahoaka an'Andriamanitra, dia hiara-mitsangana isika hidera sy hanome voninahitra ny tompontsika. Salamo 9 ny 1 hatramin'ny 5 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiky no hera sy ankalaza, mifoaza ry valia sy lokanga, ifoma raina ko aho. Hideranao any amin'ny firenena maro aho Jehova, ary ankalazanao amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindraponao, ary mipaka amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary aoka hoe ty ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, midera sy manome voninahitra anao izahay, fa mendrika ho anao indrindra izany. Misaotra sy mankasitraka anao zay ray io, no ny amin'ity ora sy fotoana sarobidy loatra ity, izay iainana eo anatrehanao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Mangataka ny fanahinao masina ary izay ankehitriny, hanamasina ny fanompona tanterahana eto, hanamasina nay tsiraray avy, hanovozana hery sy aina vaovao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Koa dia raina somem-boninahitra ny anaranao, ray zanaka ary fanahy masino. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ty anay,
no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Aoka hoeno itsika mpanajany zao ry havana malala ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Fa aoka ho fantatrao izao fa ny parany any dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny, ireniko dia halaviro. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny rehetra. Amen. Zany ry havako malala no sitrapon'Andriamanitra manambara ny zava-misy amin'izao andro farany hivelomantsika izao. Andeha isika hiondrika mpanetreteny ao anatrehany Tompo, hiaiky ny helontsika, hifona ho an'ny tenantsika, hifona ho an'ny ankonantsika, hifona ho an'ny firenentsika. Aorian'ny vavaka fifonana dia ny hira 7:37 ka ny 9 hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, tsaroanay tokoa fa marina ny teninao, ary efa miseho sy tanteraka amin'izao andro farany izao ny sitraponao izay nambara taminay. Miantso anay ianao, andositra ireny faharatsiana maro samihafa ireny. Koa ankehitriny ary Andriamanitro, miondrika mpanetreteny eto anatrehanao zahay, ka miaiky ny fahotanay, mifona noho ny elokay rehetra, mifona noho ny tsy fahamendrianay, noho ny fahotana izay ilomanosanay, noho ny amin'ny ranony zanakao izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana, Tompo, avelao ny elokay rehetra, diovy izahay, ho zanakao Andriamanitra, mankatoa ny fitariany fanahinao masina. Mifono izay Andriamanitro, ho an'ny ankonanay sy ny fianakavianay. Mifono zahay ho amin'ny mpiray finoana mpiara-mivavaka aminay. Mifona izahay ho an'ity firenena ity, ho an'izao tontolo izao. Raisy ny fifonanay Andriamanitro, fa amin'ity anio ity no hanavao zanay indray ny fanekenanao, ny fankatoavana ny sitraponao, ny fivelomana araka ny toe-panahy, mendrika ny mahazanaka ao anay. Tonononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpamindra fo sy mpamela heloka. Amen. See
Aorian'ny famelan-keloka ira fanampy ny faefatra amby telopolo andininy voalohany. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, tia antsika Andriamanitra, tsy mamaly antsika araka ny habeny fahotantsika izy, fa mamindra fo ary mamela ny helontsika. Raiso amin'ny finoana ary ny teny soa mahafaly omen'Andriamanitra antsika ho famelana ny helontsika. Aoka iara-mitsangana isika. Fa hoe ny Tompo Andriamanitsika, fa na dia findra aza ny tendrombohitra, ary na dia hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Fa raha misy manota, dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, izy no avotra noho ny fahotantsika. Koa voavela ny helokareo, noho ny anarany masina, midy rany tompontsika, misaora ny anarany. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny olona voavela heloka ry havana malala dia samy joro vavolombelona manambara ny finoany. Koa ny fanekempinoana Nikianina laharana faharoa no iarahantsika manambara ankehitriny. Dia ary araka hanambara ny finoantsika isika manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, raitsi-toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, Zanan'lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboana tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny anapahany Ponty Pilato izy, nijaly izy ka nalevona, nitsangana maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanany ray. Avy any no iaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora atolotry ny sekoly lahady mbola hiaraka ivavaka tsika tompoko tompo mbola feno fisaorana anao ny fonay noho izao fotoana omenao anay izao sokafo tompo ny fonay atakaranay izay tianao ambara aminay amin'ny anaran'i Jesosy okinay amen. Raisin'ny baibolintsika ao amin'ny Matteo toko 2:20 ka ny 7:30 tapany D. Matteo toko 2:20 ny 7:30 tapany D manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fanivony no ahafantarana ny azo. Fanivoany no ahafantarana ny azo. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy vaovao amintsika izany. Ny mpamboly rehetra dia mahafantatra fa raha mamboly paoma dia mahazo paoma fa tsy paiso akory. Raha mamboly manga dia ho manga no voazo avy amin'izany. Misy ny olona no mitony tena ho kristianina fa ny toetra sy ny fiainany dia tsy mifanaraka amin'izany akory. Ny ahafantaran'ny tena miaramila dia rehefa any ivelan'ny toby satria any amin'ny ady no ilana azy fa toeram-piofanana fotsiny ny ao amin'ny toby. Tsy ny ao amin'ny fiangonana no tena ilanan'ny kristianina sy ny mpivavaka fa any ivelany araka ny tenin'i Jesosy hoe fanivony no ahafantarana ny azo. Araka ny antotanisa dia 500 malagasy dia kristianina daholo dia samy mijery sy mandinika isika hoe hita amin'ny fiainana isan'andro tokoa ve izany maha-kristianina antsika izany. Samy mijery ny tenany io fa tsy mitsikera ny hafa. Nandritry ny fivoriana iraisam-pirenena kristianina iray dia tsy napoziny maro sady nanohina ny fo ny tenin'ny tiralava intena kristianina iray. Nangatam-pamelahana noho ny fampijaliana nataon'ny razany tamin'ny fanjanahany tany tamin'ireo tany izay nozanahany. Gina tsy nisy nahateny ny olona. Izany no atao hoe vomendrika ny fibebahana. Na any am-pianarana, na any am-piasana, na eny amin'ny fiarahamonina dia ny kristianina ny tokony modely amin'ny fanaovana fahamarinana. Izaso anao izany kristianina izany, sa tsy izany moa? Fa te hahita voatsara eo amintsika Andriamanitra satria hoy ny soratra masina eo amin'ny Matteo toko 2:20 ny 7:30 tapany D izay vakintsika manao hoe fanivony no ahafantarana ny azo. Mila manaiky ho avoazin'ny fanahy masina sy ho tariana isika mba amin'izao fahavelomana izao ka aleo mibebaka marina sy manantona an'i Jesosy. Amen. Izao dia ataontsika ny hira fa 7:27 ny 9 voalohany ihany. Ivavakatsika tompoko. Tompo, misaotra ny amin'ny teninao izay mampatsiahy anay fa ny vony tokoa no ahafantarana ny azo. Tianao ho hita amin'ny fiainana isan'andro izany maha-kristianina anay izany mba hitondra vo ho anay sy ho an'ny manodidina anay izahay. Tsy vitanay anefa izany raha tsy manaiky ho tarimy fanahinao masina izahay. Koa manampy anay, mitaria anay fanahy masina mba hitondra vo ahafantarana ny maha-kristianina mpanaradian'i Jesosy izahay. Koa naizanaiza misy anay dia ho modely amin'ny finoana sy amin'ny fahamarinana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Voninahitra no Andriamanitra irery ihany. Amen. Manatitra ny fiarabana ho antsika ny mpianakavy ny finoana rehetra riavana ary tolorana fiarabana sy fampaherezana manokana indrindra koa
isika any amin'nisatokantrano isam-baravarana izay mbola mihiboka hatramin'izao ary isarona nefa isika manaraka tsy tapaka ny fanimpom-pivavahana izay ampitaina mivantana amintsika any amin'nisatokantrano. Ireto misy raharaha vitsivitsy ambara riavana. Raharaha avy any ivelany, alahadiny sampana lehilahy kristianina eo anivon'ny foibe FJKM ity anio ity. Misy 4 mivaky toy izao: ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika ry lehilahy mahery. Timoty 2:2, 5 tapany 2, Pitsara 9, 12 tapany 2. Ry lehilahy malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaorana ny Tompo Jesosy ry havana fa totosa somatsara tamin'iny taona lasiny ny fanavaozana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny sampana lehilahy kristianina. Ny teny filamatra kosa tamin'izay kabe, izay hanompanantsika indray ny asa ao anatin'ny taom-piasana 7:24, 3:24, dia izao teny filamatra izao: lehilahy kristianina mampiasa ny fanomezam-pahasoavana lehibe amin'ny finoana mitombo ao amin'ny Kristy. Efesianina 4:4, 1:12 ka hatramin'ny 9:12. Koa mandritra izany taom-piasana 7:22, 3:20 izany ry havana, ny birao ny sampana lehilahy kristianina foibe dia manao lahara-pahamehana ny fanatsarana ny fitantanana rehetra, na ara-bola, na ara-pitaovana, na ny fitantanana ny maha-olona. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika no ny amin'ny fahavitan'ny asa ivitoerana SLK FJKM any Folo-Pointe, synodam-paharitany faraka amin'ny 30 Tomasina, vavahadin'ny filazantsara. Misaotra antsika rehetra ihany koa ny trotra mambavaka, ary misaotra ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny tetikasa Sesepriasy tamin'ny nanekeny ny fangatahana nanohy sy namitantanteraka izany ivitoerana izany. Fandriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Hebreo 9:9, 10. Maneho fisaorana indrindra koa ny SLK synodam-paharitany 7:30 any ampitan-dranomasina, izay naneho fiaraha-miasa tamintsika nampitombo ny masinina fanaovana mofo mpandraisana. Misaotra ihany koa ary manentana hatrany atsika SLK manerana ny sahany FJKM amin'ny fandrotsahana ny rakitra amin'izao fotoana hiatrehantsika ny taom-piasana manaraka izao. Farany ry havako, ny Tompo Jesosy Kristy dia mila SLK samy torin'ny fahamarinana, liana amin'ny soratra masina, manana ketrika paikady mahomby eo amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara ary mankatoa ny fitarihin'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra, ny filoha, ny tonia. Izay no vaovao sy taratasy avy any ivelany. Ho antsika eto anivon'ny fitandremana kosa, noho ny fahamehana ara-pahasalamana izay mbola miatra eto amin'ny firenentsika ry havana, dia tsy misy amin'ity taona ity ny fitsangatsanganana izay ataon'ny fitandremana. Ny faharoa manaraka izany mitohy hatrany ny fanimpom-pivavahana mandritra izao fahamehana izao, ary dia ajaintsika hatrany koa nefa ny fepetra 50 ao amin'ny trano fiangonana, 50 ao amin'ny akany sy ireo fepetra samihafa ara-pahasalamana tsy maintsy tandrovina fantatra. Misy ihany koa ny fidirana intelo eto anivon'ny fiangonana, dia ny amin'ny 7 ora, amin'ny 9 ora, amin'ny 12 ora. Ho antsika ny tokantrano misy hatrany ihany koa, ary ezahana ito tsy tapaka ny fandefasana ny fanimpom-pivavahana amin'ny alalan'ny FB sy ny YouTube. Makasika ny fandaminana samihafa, ny laminasy eo anivon'ny tosafi, ny katekomenina, ny mariazy, ny batisa, dia mbola miandry fandaminana hatrany aloha isika, arak'izay mahamety dia mbola ampitaina amintsika hatrany ny ahafahana manatanteraka izany. Ireto kosa ry havako dia nisy nanao rakom-pisaorana voaray tamin'ny alahady 3 Mey
2024 lasa teo. Olona iray nanolotra seky roetsy ariary ho an'ny tranovato faravohitra. Valopy ray kosa misy soratra mivako toy izao: mangataka vavaka fa nahazo fahasoavana ny tombo zafikely, mangataka fahasalamana ho an'ny zafikely sy ny zafikely iray hafa koa izay tsy eto an-toerany. Manolotra vola iray alina ariary. Manaraka valopy faharoa misy soratra mivako toy izao: tompo, misaotra anao indrindra aho noho ny tantananao ny fiainanay tamin'ny taona 2024 iny. Maro ny fitsapana natrehany, kanefa dia nombanay ianao. Dia raha laza saotra no atolotra fa lehibe ny fitiavanao. Namarinanao taminay fa ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao dia aoka ho adidiko ihany. Dia apetraka aminao indray tompo ity taona vaovao izay diavinay ity. Maro ny fikasana tianay ho tanterahina amin'ny fiainanay, kanefa ianao ny mpandahatra. Matoky aho fa tsy hanaranay ianao, fa ombanay hatrany ary ampiseho zava-mahagaga indray eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay omena ho anay tompo. Manolotra vola 2 alina ariary. Farany filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty no ampandrenesanay ianareo fa ny malalanay manampamonjy Rasoa Velomanatsoa Amélie Dieudonné Lili dia natson'ny ray ody any aminy ny talata 10 Mai 2024 rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny ray tapo aminy Rahalainirina Zivansa Sianta sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahana ny zoma 4 Mai 2024 taorian'ny fanompompivavahana natao tao an-tranony LOIT 95G Itaosy talohan'ny nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany teny Ambomanambola. Ny famangin'ny fiangonana dia efa vita tamin'ny talata 10 Mai lasa teo. Dia ao an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahavononana hanatanteraka mandrakariva ny asa izay apetraky ny tompo amintsika. Ndesika ary avako malala hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanao rakom-pisaorana. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa misy isanandro, tsy tapaka isan-taona ny fahasoavanao. Ary dia vavolombelona izany reto mpanomponao ireto izay nahatsiaro indrindra ny fahasoavanao, ny fitantananao ny fiainany, ka tonga manolotra izao rakom-pisaorana izao ho anao Andriamanitra. Raiso izany ho anitra kasitrahany ho anatrehanao, azahoana mampandroso hatrany ny asa fitoriana ny filazany tsaranao. Mivavaka izay ho azy ireo tompo, mba hitohy hatrany hatrany ny fijerenao azy, ny fanampianao, ny fiarovanao. Ao ny mangataka mba hitombo hatrany ny fahasalamana ho an'ny zafikely, hitombo ihany koa ny fahasalamana ho an'ny tena sy ny ankonany, ho tahinao ny hoavy sy ny ampitso rehetra. Mihaino vavaka ianao tompo, mpamaly vavaka indrindra koa, ka aoka ianao hamaly azy ireo araky ny haben'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Dia matoky izahay fa ny tananao mahery, ny sandronao ahinditra no hombanao sy tantananao ireto mpanomponao ireto anio ampitso ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Amen. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana malala. Ataontsika ny hira fanampy ny faha-efatra andiny ny voalohany, hitsangana ireo tompony anjara hitaribavaka sy hamaky ny soratra masina. Verso
Mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ho. Mbola midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay amin'izao fotoana ankalazanay ny teninao izao. Tsy hainay Tompo ny tsy antso ilay mpisolo vavanay, ilay mpananatra anay, ilay mpanoro lalana anay. Eny, ny fanay masinao irery ihany tokoa Tompo no afaka hiteny eo amin'ny toeranao. Ny fanay masinao irery ihany no afaka ilaza sy anazava izay hevitra tianao ambara aminay. Ny fanay masinao irery ihany no afaka anambara ny fahamarinanao. Koa eno izany antsonay izany Tompo ary mamindrafo aminay. Amen. Amaky ny tenin'ny soratra masina sika izao, izany dia hita ao amin'ny Joba, toko 7:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Joba, toko 7:20, andininy 10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia mbola nandroso nanao hoateny ihany Joba, ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra, izay efa nandà tsy hanome ahy ny rariny, sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary eo am-bavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Dia tsy hanao teny, tsy marina ny molotro, ary tsy hanonopitaka ny lelako. Sanatria raha anaiky ny anareo marina aho, mandra-piala ny aiko, dia tsy anaiky ny tenako manatsiny aho. Ny fahamarinako dia azoniko mafy ka tsy hofoiko. Ny foko tsy manome tsiny ahy akory, na dia amin'ny androko iray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko, ary tsy marina izay mitsangana hanohitra ahy. Fa inona ny fanantenan'ny mpiatsara velatsia raha mahay toy ny ainy? Ka tsoan'Andriamanitra ny fanahiny, iain'ny fitarainany va Andriamanitra? Raha hozoim-pahoriana izy, ho azo hiravoravona va ny tsitoa? Ahazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Lioka, toko 12, andininy 9 hatramin'ny 12. Filazantsara ny Lioka, toko 12, andininy 9 hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo. Fa lazaiko aminareo marina, nazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandà ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavina kosa eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovy no hanao teny, hanohitra ny zanak'olona, dia ahazo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina, dia tsy mba ahazo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay avalinareo na izay holazainareo, fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ory izany izay mety holazainareo. Ny epistily ho an'ny Romanina toko 5:20, ny andiny 4:40 hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa izao koa rahalahyko, dia mba tokony aminareo fa feno an'ny fanatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahinana no ratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray no ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy. Mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompo-pivavahana amin'ny toriko filazantsara'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra. Dia ny jentilisa rehefa no hamasin'ny fanahy masina, ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra, fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovin'i Kristy ahy, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa.
dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarany Kristy, koa dia nataoko voninahitro ny hitoro ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsonan'i Kristy anefa fandrao anovina eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho, fa araky ny voasoratra hoe izay tsy nilaza azy no hahita ary izay tsy nandre no hafantatra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy ny faefatra, aoka hiara-mitsangana isika. Mbola hiarivavaka isika. Mangataka aminao izay Andriamanitro, ahidino aminay ny fanahinao masina, hanokatra ny masom-panahinay handray ny hafatry ny teninao, ary hamasino indrindra tokoa izany teninao izany, hanambara ny fanatrehanao, ny famanginao ny vahoakanao, hitondra finoana, hitondra fampaherezana. Dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nivavakay. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ho ao amponareo anjaka ao anatinareo mandrakariva. Mbola ao anatin'ny iray volan'ny fanahy masina isika izao ry havana malala, ka miezaka hatrany hanatanteraka ny baiky ny fiangonana manao hoe akato avy ny fitarihy ny fanahy masina. Koa ny tenin'Andriamanitra izay hitondrana ny hafatra sy ny fampaherezana antsika anio dia ny filazantsarany Lioka 12, ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Sokafo ny baibolitsika ry havana, indrindra ho anareo izay any an-tokantrano manaraka izao fanompom-pivavahana izao, raiso ny baibolitsika, sokafy Lioka 12, ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Raha niaino ny famakian'ny mpanompon'Andriamanitra azy teo isika ry havana, dia afaka mandray lesona 3 sosina avy hatrany amin'io andininy 9 ka hatramin'ny 12 io. Reto no lesona sy fampaherezana 3 sosina azontsika raisina amin'ity perikopa ity. Ny voalohany, hazony ny fanekena. Hazony ny fanekena. Ny faharoa, aza miteny ratsy ny fanahy masina. Aza miteny ratsy ny fanahy masina. Ny fahatelo,
aza manahy ndia ho jerentsika miainga amin'izao tenin'Andriamanitra zao andraisantsika fampianarana, andraisantsika fampaherezana zany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Voalohany, hazony ny fanekena. Hoy Jesosy Kristy eo amin'ny 5 sy ny 6: fa lazaiko aminareo, na zovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay manda ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavitra kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Mazava tsara sady hentitra ry havako malala zany tenin' Jesosy Kristy zany, fa ny fijoroantsika vavolombelona eo anatrehan'ny olona manaiky azy ho tompo sy mpamonjy no antoka hisolony Jesosy Kristy vavantsika eo anatrehany anjelin'Andriamanitra any an-danitra. Ny fanekeko, ny fanekenao, ny fijoroanao vavolombelona tsy amikenatra fa manana ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ianao no hisolony Jesosy Kristy vavanao amin'ny fitsarana farany ka handovanao ny fiainana mandrakizay. Raha voamandry ity 5 sy 7 tenin' Jesosy Kristy ity sika ry havana dia mahatsiaro indrindraindrindra ho antsika mpandray ny fanasan'ny tompo, fa io no teny fanorenana na teny fototra anankiray amin'izay nanokanana ho mpandray ny fanasan'ny tompo, ka melohan'ny fanekena izay nataony ho raisina mpandray dia nambaran'i Jesosy mazava zao teny izao. Ary zany indrindra no hampaherezana antsika hiazona ny fanekena izay efa nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra, na fanekena nanokanana ho mpandray io, na fanekena tamin'ny batisa, na ny fanekena samihafa nidiranao antsehatra nandray andraikitra teo anivo ny fiangonana. Masina ny fanekena ry havana, ary mila hazonina hatramin'ny farany zany, fa antoky ny famonjenantsika, antoky ny fandovatsika ny fiainana mandrakizay. Miainga amin'ny finoana sy ny fitsipim-piainana andavanandro ny fanekentsika an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ka hijoroantsika vavolombelona, miampita eo anivon'ny mpiarabelona, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny sehatra tsiraray avy izay misy atsika, fa tsy eo amin'ny alitara ihany no anaovantsika ny fanekena fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy atsika, fa hijoroantsika vavolombelona aseho amin'ny fiarahamonina manontolo, amin'ny sehatra izay nametrahan'Andriamanitra atsika. Hazony ny fanekena, mijoro vavolombelona, na any amin'ny sehatra asa misy atsika izany, na any amin'ny andraikitra izay tanjonitsika, na ny fianarana izay ataontsika, asehoy fa manana ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy sika efa nanaiky azy. Ny fiazonana ny fanekena dia asehontsika ihany koa amin'ny fanaovantsika ny marina, ny fandalantsika ny fahamarinana, fijoroantsika ny fahamarinana, na dia haningitra ny aintsika azy zany. Ny olona miaina ny fahamarinana, samy joro vavolombelon'ny fahamarinana eo amin'ny fiainany manontolo, ka miazona izany marina zany, izany no hosolony Jesosy Kristy vava eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Mampahery antsika izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, hazony ny fanekena, tandrovo mandrakariva ny fahamarinana, mijoroa amin'ny fahamarinana na mora na amin'ny sarotra. Filamatra tsara loatra, manosika antsika tsiraray avy izay miazona ny fanekena, hijoro amin'ny fahamarinana ny tenin'ny Joba. Ndia iverenantsika kely ange ny tenin'ny Joba ao amin'ny Joba 7:20, ny 9:7 ka hatramin'ny 9. Haitsika tsara ry havako ny tantaran'ny Joba, fa tao anatin'ny fahoriana mangidy izy, tao anatin'ny ady mamay, kanefa ireo namany dia manesoeso azy ary mitarika azy hiala amin'ny fahamarinana, hiala amin'Andriamanitra. Na mafy aza ny manjoan'ny Joba, na betsaka aza ny mpamendrifendro nitarika azy hiala amin'ny fahamarinana, dia izao ny teniny. Ary afatra sy fampaherezana antsika rehetra
hiazona ny fanekena sy hijoro amin'ny fahamarinana izany. Hoy Joba, raha mbola ao anatiko ihany ny aiko ary eo mba havoriko ny fanan'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanonim-pitaka ny lelako. Ny fahamarinako dia hazoniko mafy ka tsy ho foiko. Raha mbola ao anatiko ihany ny aiko, mbola eo mba havoriko ny fanan'Andriamanitra, tsy hanao teny tsy marina ny molotro, tsy hanonim-pitaka ny lelako. Ny fahamarinako dia hazoniko mafy ka tsy ho foiko. Ry havana mahalala rehetra ao amin'ny Tompo, ekeo Jesosy, hazony mafy ny fanekena, asehoy amin'ny fiainana andavanandro ny maha olon'i Kristy atsika mijoro amin'ny fahamarinana. Eto dia mitodika manokana ho anareo sampana lehilahy kristianina. Mila lehilahy mijoro miazona ny fanekena Jesosy Kristy. Mila lehilahy mitory ny fahamarinana Jesosy Kristy. Ary indro averiko indray ny afatry ny sampana lehilahy kristiana eo anivon'ny foibe FJKM izay novakina tamintsika teo hoe Jesosy Kristy dia mila eselike sahy mitory ny fahamarinana, liana amin'ny soratra masina, mankatoa ny fitarihin'ny fanahy masina. Dia mahatoky ny Tompo fa mila antsika rehetra, mila lehilahy kristianina ho toy izany tokoa. Faharoa ry havako malala, hafatra sy fampaherezana faharoa miainga amin'ity tenin'Andriamanitra ity, aza miteny ratsy ny fanahy masina. Aza miteny ratsy ny fanahy masina. Efa nambara tany am-piandohana ry havako malala fa ao anatin'ny ray volany fanahy masina isika izao. Azo andro farany iainantsika izao dia ambara koa fa andron'ny fanahy masina. Hoy Jesosy Kristy eo amin'ny andinin'ny fahafolo, fa nazovo no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Eo indrindra ry havako malala no ahitantsika sy ahatsapahantsika ny ahalehibe ny asan'ny fanahy masina eo amin'izao andro farany izay dia avintsika izao. Ny fanahy masina no miasa ankehitriny mandra-pahatonga ny famaran'Andriamanitra izao tontolo izao ka hiverenan'i Jesosy Kristy indray. Ary izany indrindra no mahatonga an'i Jesosy Kristy hanafatrafatra hoe raha manao teny hanohitra ny zanak'olona dia mbola azo famelan-keloka, fa raha miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy misy famelan-keloka, tsy misy famonjena azo antenaina intsony. Mampieritreritra ary mampisaintsaina lalina izany ry havako, ary ny mpandinika ny soratra masina, ireo izay mandinika ny heviteny amin'ity hoe miteny ratsy ny fanahy masina ity dia mamoaka hevitra maro tokoa hoe ahoana marina moa izany hoe miteny ratsy ny fanahy masina izany. Misy hevitra telo reto famaritana vitsivitsy izay ampitaiko aminareo mba hahatakarantsika hoe ahoana tokoa moa izany hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Mpandinika anankiray dia miteny manao hoe ny hoe miteny ratsy ny fanahy masina dia manohitra na mandany fanahy masina tsy ho ilay Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy hita maso sy tsy takatry ny saina ao amin'ny olona. Manohitra na mandany fanahy masina tsy ho ilay Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy hita maso sy tsy takatry ny saina ao amin'ny olona. Izany hoe ilay miteny ratsy ny fanahy masina izany dia manohitra mandà fa io fanahy masina io dia tsy Andriamanitra, io fanahy masina io dia tsy miasa ao am-pon'ny olona. Ary eto moa dia mitodika mihitsy amin'ireo izay tsy manaiky ny fanahy masina ho Andriamanitra, tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho Andriamanitra, Jesosy Kristy, eo ireo jiosy ary eo izay jentilisa tsy manaiky sy tsy mankatoa azy. Ka ho an'ny olona izay manohitra mandà fa ny fanahy masina dia tsy Andriamanitra, tsy Jesosy Kristy, tsy miasa amin'izao andro faran'izao dia tsy ahazo famelan-keloka. Dika teny anankiray hafa koa ry havako, ny hoe miteny ratsy ny fanahy masina dia ambaran'ity dika teny faharoa ity hoe manevateva na manao tsinotsinona ny asan'ny fanahy masina izay mitarika ao amin'ny fibebahana marina.
manevateva na manao tsinotsinona ny asan'ny fanahy masina izay mitarika ho amin'ny fibebahana marina. Ny fanahy masina mantsy no mampahatsiaro ny fahalementsika. Ny fanahy masina no mitarika antsika hibebaka. Ka ny olona zay manao tsinotsinona zany asan'ny fanahy masina mitarika ho amin'ny fibebahana marina zany dia tsy ahazo famelan-keloka, tsy ahazo ny fiainana mandrakizay. Ny dikateny fahatelo ny amin'io miteny ratsy ny fanahy masina dia hoe mikomy amin'ny fanahy na mamono ny fanahy mba tsy hiasa ao amin'ny fieritreretany ka mahatonga ilay olona hilomano anaty fahotana sy ny faharatsiana maro samihafa. Mikomy amin'ny fanahy, mamono ny fanahy mba tsy hiasa ao amin'ny fieritreretana ka mahatonga ny olona hilomano anaty fahotana sy faharatsiana maro samihafa. Dia izany indrindra ry havako malala no nahatonga ny Paoly apôstôly hanafatrafatra ny kristianina ihany koa manao hoe aza mamono ny fanahy. Tesalonianina 1:5-7. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fanahy masina dia Andriamanitra miasa amin'izao andro farany izao, mampahatsiaro ny fahalementsika, mampahatsiaro ny fahotantsika ary mitarika atsika hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra mba handraisantsika ny famelan-keloka, mba handovatsika ny fiainana mandrakizay. Ka io indrindra no hampaherezana atsika, amerimberenana ny antsoantso ny fiangonana manao hoe akatoavy, akatoavy ny fitarian'ny fanahy masina. Farany ry havako malala, aza manahy. Hoy Jesosy Kristy eo amin'ny 1:10 sy ny 12 farany, ary raha mitondra anareo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy, dia aza manahy izay avalinareo na izay holazainareo, fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety holazainareo. Ity Luka 2:12 manontolo ity ry havako malala dia tena afatra sy fampaherezana ataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianany, ho an'ny mpanaradia azy, ary ho antsika ihany koa izay mitonona ho kristianina mpanaradia an Jesosy Kristy. Fampaherezana mba hijoro tsara hatramin'ny farany, manoloana ny fanoherana, manoloana ny ady, manoloana ny fakapanahy, manoloana ny zava-tsarotra samihafa izay tsy maintsy miseho eo amin'ny fiainany mpanaradia azy. Raha mamaky ity 2:12 manontolo ity isika dia miverimberinao foana ny teny hoe aza manahy, aza matahotra. Hitantsika izany eto hoe aza matahotra izay mamono ny teny, aza manahy izay avalinareo, aza manahy ny amin'ny ainareo izay hohaninareo na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo. Dia mbola hitantsika koa ato amin'ity 2:12 ity ny hoe aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanomeanareo ny fanjakana. Ny tompo manoloana ny sarotra sy ny ady izay tsy maintsy hatrehany, tsy maintsy lalovan'ny mpianatra, lalovan'ny mino izay mpanaradia azy, dia manome toky ary mampahery. Aza manahy, aza matahotra. Tsy misy tokony hatahorantsika izay mety ho endrika fitsapana, izay mety ho endrika ady hatrehantsika. Tsy misy olona tokony hatahorantsika eo amin'izay fijoroantsika vavolombelona fa manana an Jesosy Kristy, fijoroana ho vavolombelon'ny fahamarinany. Tsy misy olona tokony hampihemotra atsika na hampivily lalana atsika, fa ny tompo no miteny amintsika hoe aza manahy, aza matahotra. Tsy miteny fotsiny anefa Jesosy Kristy ry havako malala, fa manome antoka indrindra koa izy. Hoy izy eto amin'ity 1:12 ity hoe fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety holazainareo. Manohy ny asan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina, miasa ao anatin'ny mino, mampijoro sy mampahery, miasa ao anatin'ny mino ny fanahy masina
ka ao anatin'ny fahaverezan-kevitra dia manolo-tsaina mampianatra ny fanahy masina, manoloana ny fahavalo miaro sy mitaridalana ny fanahy masina, ao anatin'ny ady sarotra mampahiry sy mampandresy ny fanahy masina, manoloana ny ankiviana sy ny fahoriana mampiolona sy mampitraka ny fanahy masina, ary ao anatin'ny fifaliana sy ny fandresena mitarika antsika hideran'Andriamanitra ny fanahy masina. Ka na inona miseho, na fifaliana na fahoriana, dia aza manahy fa meteza hakatoa ny fitarihan'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
Ivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io. Fa na dia efa tanteraka ao aza ny asa-pamonjena ka niakatra any an-danitra ianao, dia nirahinao kosa ny fanahy masina, ilay Andriamanitra miasa ao anatinay amin'izao andro farany izao. Mangataka aminao ary zahay Andriamanitra, meo anay ny hery azo ny mankatoa ny fitarian'ny fanahy masina, ka hiazona anay ny fanekeny, hijoroanay vavolombelon'ny fahamarinanao, indrindra eo amin'izao tontolo iainanay feno fitaka izao. Mivavaka aminao izahay, mba hiasa ao anatinay ny fanahy masina, ka hatonga anay ahatsiaro toko ny fahalemenay sy ny fahotanay, hifona sy hibebaka mandrakariva, mba handraisanay ny famonjena, handovanay ny fiainana mandrakizay. Mivavaka aminao zay Andriamanitra, ny mba hampahirezanao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, tsy anahy, tsy hitebiteby, tsy hatahotra, na dia betsaka aza amin'izao andro farany izao ireo zavatra maro mifamaofao eo amin'ny fiainanay. Ampioreno hatrany ny finoanay sy ny fahatokinay anao. Mivavaka izahay ho an'ny kristianina tsiraray avy, isam-batan'olona, isa-tokantrano, isam-baravarana, mba ho arovanao amin'ny aretina, ho tafianao hery tanjaka fahasalamana, ary tsy ho diso zava-tsoa, tsy ho diso fanambinana avy aminao Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'izay azo pahoriana, ampionona, mifinoana sy fanantenana. Mivavaka izahay ho an'ny herinandro vaovao izay ho vakivakinay, ny tananao mahery anie, omba sy hitari-dalanay tsiraray avy, ary dia nao no ampahery anay hanao ny sitraponao. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanafaka, mijoro vavolombelon'ny fahamarinana. Ampaherezo ny fiangonana manontolo Tompo, miainga amin'ny isam-pitandremana, miampita amin'ny synodam-paritany rehetra, hatramin'ny eo anivo ny foibe FJKM. Matoky izahay fa ianao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no ampahery, ampijoro ny fiangonanao. Tsy miafina aminao Andriamanitra ny fahasairanana maro samihafa, tsy eo anivon'ny tokantrano ihany fa eo anivon'ny fiangonana ankehitriny. Kanefa Tompo, ampianaro zahay ahay misaotra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitraponao Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anay. Zany ary no vavaka asandratray Tompo, sitraka indrindra raha fenoina amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny ny anina sahaza ho anay, ary mamelany ny elokay, tahaka ny milanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakabana, manafahany amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. 720 andininy voaloha milohan'ny tsodrano, andininy faefatra aorian'ny tsodrano. Ndia hiara-mitsangana isika. Amen.
ho tanteraka aminareo rehetra ny nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavanany ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.